Fa mbola miteraka resabe ihany koa mandraka ankehitriny ny resaka tamberimbidy iray isan-jato izay alohan'ireo orinasa mpitrandraka Arena Kibon'ny Tany eto amintsika. Ho hitantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny fanazavana mahakasika ireo vola samihafa izay tsy maintsy alohan'ny orinasa mpitrandraka amin'ny fanjakana malagasy. Raha ny voafaritra ao anatin'ny loi sur les grands investissements miniers dia iray na roa isan-jato ny vola matin'ny orinasa mpitrandraka no tamberimbidy. Ray isan-jato raha toa ka vokatra voahodina na voadio teto atoerana no ahondrana, ary roa isan-jato kosa raha toa ka ahondrana tsy misy fanodinana ny akora. Miisa 7 ireo karazan-ketra sy aba alohan'ny orinasa mpitrandraka Arena Kibon'ny Tany. Ohatra iray amin'izany ny ampahany alain'ny fanjakana amin'ny tombom-barotra hatramin'ny 520 isan-jato. Santionan-ketra sy aba hafa alohan'ireo orinasa mpitrandraka Arena Kibon'ny Tany ny TVA, ny taxe professionnelle, ny etralaina amin'ny trano sy ny fotodrafitrasana orana. Ny LGIM dia narafitra ampifandanja ny fahasarotana sy fahalafosan'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Voatery mampiasa vola amboniny, mampiakatra be ny renivola sy ny masonkarena ny orinasa mpitrandraka, anamboarana fotodrafitrasa toy ny lalana, ny famokarana herinaratra sy ny maro hafa koa. Raha ny orinasa Ambadivi izay mpitrandraka nickel sy kobalta ohatra no resahana, dia fantatra fa 100 miliara ariary isa-taona ny vola aloa amin'ny fanjakana mandritra ny 10 taona voalohany. 7 miliara kosa ny vola aloa amin'ny fanjakana mandritra ny 7 taona itrandrahana. Ny fitrandrahana nickel sy kobalta ao Ambadivi dia irony fampiasam-bola goavana, mitaky vola sesehana sy era avo lenta izay lafo ny fanodinana azy. Taona maro vao tafaverina ny vola ampiasaina nandrenana ireo fotodrafitrasa ilaina hitrandrahana ny nickel sy kobalta, orin'izay vao misy tombony. Ny orinasa Ambadivi moa dia miezaka hatrany ny mampafantatra ny be sy ny maro ny manodidina izay asa fitrandrahana ataon'izay. Miatrika ny lalan'ny tolotra eo amin'ny tsena iraisam-pireneny ny fitrandrahana ataona Ambadivi. Miaka-midina rahateo ny vidin'ny metaly ankehitriny ary amin'izao dia mandalo ilay antsoina hoe cycle baissier na fotoana maharitra idinan'ny vidin'ny metaly.